Faly miaraba anareo mpanaraka amin'ny pejy indray amin'ity androany ity. Androany dia hanao application kely an'ilay accord mineur sy majeur izay nipublieko efa tany ambony tany efa ela be. Dia misy manontany foana moa hoe dia ahoana zany ny pratika anazy dia hanao pratika kely tsika. Ny accord hitantsika androany dia ny accord na E mineur, dia ny accord na C majeur, dia ny accord na D majeur. Ny tonalité antsika dia G. Do dia G zany. Raha en solfa zany izy dia dia accord na La mineur satria Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La. Dia mineur anty La mineur, La, Do, Mi mantsy dia Fa majeur, Fa, La, Do raha en solfa. Dia accord de Sol. Dia ny anaovantsika application andreo ilay hirany ambondrina hoe tsy adala ao iny. Ilay ohatr'izao ilay izy iny intro iny fotsy aloha ny anarantsika. Dia reny accord ny tany saiko teo reny. Raha manana accord dia afaka renverseko. Dia ohatr'izay foana ny accord rehetrarehetra. Any amin'ny cours à distance tsika mianatra an'iny, na cours à distance na cours présentiel, dia any tsika mianatra ny détail-iny ohatry ny ahoana ny fomba azahoana an'ilay accord. Fa eto ataontsika vidéo somary haingaikaingana tsy andaniana méga be. Dia lasa ilay izy aty ilay accord 4 temps. Dia avy eo manao C majeur 4 temps. Dia avy eo manao E mineur 4 temps. Dia avy eo manao D 4 temps. Dia ilay ato amin'ny droite iny accord iny ihany fatao arpège. Arpège tendrena tsirairay ilay izy. Tendrena midina dia miakatra hoe. Izay zany zao ny temps anankiefatra. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Ilay ato zany ilay accord aty ihany no tendrena ato. Ity zao renversement ity dia raha avadika any ambony. Zay avy eto. Dia avy eo manao eto. Dia avy eo manao eto. Dia izay fotsiny havezivezy eo. Izany hoe manao hoe ilay amin'ilay farany iny manao hoe ilay notin'ilay accord dia netiko mivezivezy izany hoe fa ilay izy fotsiny ohatran'izao ny fandehany hoe dia ohatr'izay ilay izy. Dia hitantsika manaraka ilay toyany fa mandamy méga be ilay vidéo raha lava be.